Fivaliana indray ny mitsidika ny tokantranontsika tsiraray avy amin'izao maraina vaovao zao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy. Rahalahy Jose indray no entintsika mbavaka amin'ity maraina ity, izay ao anatin'ny roa taona izay narary hatramin'izao. Ary noho izany aretina izany dia manana olana izy ny amin'ny fitadiavana asa izay ahafahany mivelona. Dia izay no iarahantsika amin'ity maraina ity hiaraka io mibavaka. Ary asaiko ianao andeha isika hanondrika ny lohantsika hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra. Velom-pisaorana anao izay satria lehibe tokoa ianao ilay tompo mpanjaka ny mpanjaka. Mamondrafo aminay kosa, mamondrafo aminay mpanota, ary azonay antoka fa Jesosy Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra izay mifona ao anay ankehitriny. Jesosy malalo, amin'ity maraina ity, mangataka ny famondram-ponao sy ny famelan-keloka avy aminao ho an'ny mpanomponao. Ny teninao mantsy ny miteny hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Misy izay rahalana izay tratra ny aretina efa roa taona izao. Raha ny Baiboly ny resahana dia ny maherin'ny izany taona izany ary dia vitanao ny nanasitrana azy. Ka ankehitriny mangataka sy mitalao aminao zahay. Amondrafo io mpanomponao io. Avela hoeloko izy ary raha mety ianao Andriamanitra kasio ny loharanona aretina, afao izany mpanomponao izany. Ary irena ihany koa mba anokafanao azy lalana ho amin'ny asa fivelomana ho an'ny tenany. Mitalao sy mangataka aminao zahay. Aoka homenao azy izay mahasoa azy Andriamanitra. Tsy ny sitraponay reto anefa natao fanenao rery ihany, koa matoky izahay. Fa ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra izay miasy mikarakara ary mijery ny amin'ny fiainanay ary mamaly izany araka ny habeny indra fony. Dia tononay ary ny saotra sy ny dera ny laza ny voninahitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen.